nosokafan'androany zoma faharoan'ny volana aogostra ny kermesy lehibe izay karakarainy ny fiangonana ekara paroasy Masimbavy Louise de Mariac eny Tanambao. Ny evekan'ny diocèse Monseigneur Vincent Rakotozafia no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy notronon'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana, ireo pretra sy ireo religiosy lasivavy ary ny filohan'ny komity mpiangonana eto atam-tanàna. Tonga nanoson'izany ihany koa ireo solotena mpanjakara maro samihafa ny avy amin'ny commune urbaine, ny solotenan'ny lehiben'ny faritra sy ireo ray aman-dreny eto atam-tanànan'ny Faradofay. Tamin'ny alalan'ny fanapahana ribano nanokafana ny kermesy notohizan'ny kabary ny fandimiasana ka ny filohan'ny komity mpiangonana Tanambao no nanome ny fanazavana mahakasika ny antony anaovana an'izao kermesy izao. Eto Tanambao tsika zao eto amin'ny fiangonana paroasy Masimbavy Louise de Mariac sokatra amin'ny fomba ofisialy ny kermesy izay karakarain'ny kristianina eto dia faly manasa anareo izahay kristianina avy eto amin'ny paroasy Masimbavy Louise de Mariac mba tonga handray anjara amin'izany kermesy lehibe zany. Ny tanjona moa zany dia fanitarana ny fanamboarana ny fiangonantsika izay anasana anareo mba hifanaotana maro aminay ihany koa amin'izany fanamboarana ny trano fiangonana zany. Ny plafond no ezaka iarahantsika manao amin'ity izay mitoraka ity dia manantena ny fahatongavanareo izahay. Eto moa zany dia betsaka ireo hetsika no karakaraina ifampizarana aminareo misy natokana ho an'ny ankizy sy diso anjara ihany koa ny tanora sy ny ray aman-dreny dia manantena anareo zahay hoe ho tonga aty ary hahazo hafaliana dia samy hahazo fambiazana isika mianakavy amin'izany kermesy iarahantsika mikarakara zany. Ny tombola no tsy adino satria ao no ahitavantsika ireo loka lehibe izay efa aseho eto ihany koa ifampizarana amintsika ka araka ny fanentanana moa dia izay manjay anjara no mahazo amin'izany hetsika tombola zany. Mbola misy ireo tapakila azontsika jifaina dia manantena ny fandraisanareo anjara amin'izany tombola lehibe izay hosariana amin'ny andro ny alahady tolakandro izany. Kermesy dia nanomboka androany izy mitohy rapitso tontolo andro ary dia hofaranana amin'ny fisariana ny tombola amin'ny alahady ny tolakandro dia manantena ny fahatongavantsika mianakavy zahay avy eto amin'ny paroasy Tanambao. Makasitsaka sotra tompolay, makasitsaka tompolay. Tamin'ny kabary izay nataon'ny evekan'ny diocèse Monseigneur Vincent Rakotozafia dia nisy ihany koa ny hafatra izay nomeny. Ben'ny tanàna teo hoena eo aza le heritevitra mba ho tonga arak'izay mba ilana azy dia be ihany koa zany ny andraikitra. Ka zaty hamerina itony ny arifeny dia efa nataon'ny président komity tany am-piandohany fa dia hoe velom-pisaorana anareo ray aman-dreny fakatoavanareo ny ezaka ataon'ny fiangonana zao mahatafavory anareo izao mahatonga anareo eto izao fankahirezanareo azy amin'ny asa izay sahaniny ety ka dia velom-pisaorana tanteraka anareo ny fiangonana. Ary manaraka an'izay ihany koa moa efa tarigetratsika hatrary amin'ny voalohany mihitsy le hoe filoana arahin'asa ary dia tsapa tanteraka tokoa izay amin'ny ezaka maro samihafa izay sahanitsika. Fa misy koa le teny vazaha zay manao hoe petit à petit l'oiseau fait son nid, sikely no naovandravorona ny tranony ary dia hita ihany anefa ny bokany rehefa avy eo. Ka araky nefa voalaza anareo teo iny dia hoe mandeha miandalana ary tsy mihemitra intsony ny ezaka izay ataonareo ka dia velom-pisaorana tanteraka ihany koa ny kristiana eto amin'ny paroasy amin'izany fandraisana tanana ny fiainany fiangonana izany satria araky nefa no afaka farany solotenany ao amin'ny ben'ny tanànatsika teo iny dia hoe le zavatra mba vokatry ny ezaka natao dia tsy hoe rehareha eto ivelany fotsiny zany fa fanomezantsika voninahitra ny filohantsika, fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ka dia arak'izay hoe tsy dia hoe kabary lava fa dia izay firariany soa izay no ataontsika amin'izao mahatafavory antsika eto izao. Mbola ny ankizy aloha zany no maro anisa fa ny ray aman-dreny mbola ny amin'ny lahasa samihafa any araky ny voalaza teo ny ao amin'ny fitondrana ny aditsy andraikitra voasitona ty voasitona ry ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana mbola samy ihany koa
fa isika zao zany hoe fa solo tena eto fa ireo anatevina ihany ka dia izay zatika hoe misokatra zao kermesy lehibe atao hoe Tanambao zao ary rarihana ny hatomomba azy hatramin'ny farany. Miakamatobe metsika ny ray aman-drenitsika tsay. Fali